Madama zao eto amin'ny tribunal eto dia inona tonga eto amin'ny tribunal androany? Ny atongavana eto dia hijeryn'ny Premier Ministre anay sy Madame Mianta fitsarana azy androany dia hanotrina andry zareo izay asiaka hery azy. Dia ahoana fandehan'ny fitsarana? Ny fitsarana tsy miditra tany anatiny izay fa ty avelany dia ny tao anatin'ny taony ny orakoraka hoe afaka izy dia mba nioraka izay. Avy eo indray nefa misy fitenena hoe tsy afaka izy dia tsy hitanay izay tena marina aloha hoe afaka izy sa tsy afaka fa naizana izany ary malahelo fonay satria Premier Ministre anay manao marina tokony ho any Maputo nefa dia sakanana tamin'ity tribunal ity dia tsy afaka nandeha. Dia inona mbola hijanona ny madama eto amin'ny tribunal eto amin'izao? Mbola misy namanay mbola tafajanona dia mbola miandriandry zany izay hoe mbola ao ny Rarinaivo, député Rarinaivo, Bitabery zareo mbola ao mbola misy fitsarana zany ao dia izay mbola iandrasanay eto. Dia tsy matahotra an'ireo miaramila manodidina anao reo ve ianao? Izay aloha tsy manao ratsy tsy manao ratsy izay dia izay tsy atahoranay fa Andriamanitra miaro anay foana raha tsy manao ratsy izay. Misaotra indrindra tompoko.